dia tsy izay zany fary zareo avy anivony pia andiany faharoa hatrany izay mbola apita amintsika sy ampafantatra ny mikasika indrindra ny tetikasa pia andiany faharoa efa tato anatin'ny andro maromaro moa zany nandraisana ireo vahiny fandimby tato anatin'ny fandarana inony vaovao dia amin'ity dia misy ihany koa izay vahiny izay samy manana ny ataoko hoe anjara andraikitra tsirairay avy izay sahan'izy ireo ao anatin'ny tetikasa pia na ihany koa hoe tetikasa izay miaro an'Antananarivo miaro ny lemaka Antananarivo amin'ny tondradrano raha mahita sy raha malala ho iatrantsika fa maromaro amin'ireo faritra iva eto Antananarivo sy ny manodidina no tena hoe mahita faisana sy lasibatry ny tondradrano rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahavaratra ka dia anisan'ireo tetikasa mamahany zany ny tetikasa pia ovay ny fandarana amin'ity an'ity ary dia misy ny Artina Lalaina izay expert ao amin'ny MOIS inframady ihany koa miarabanao ary dia misaotranao ny vahiny tanatin'ny fandarana inony vaovao androany miaraba ny madamy andro dia miarabantsika mpijerera sy ny manjery ny record TV ary dia atao milany ato koa misy ny Rasoanay Olivier assistant MOIS miaraba tompoko dia fa miaraba amin'ny madamy andro dia fa miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana iny vaovao eto amin'ny record eny ary araka nefa nambara teo moa zany dia efa maro ireo tompon'andraikitra izay mitondra ny tsara ho fantatra rehetra mikasika ny tetikasa pia be somary fititsika fotsiny mikasika amin'ny maly ohatra dia ny fanombohan'ny fisokafan'ny ampany amin'ny lalana etsy mamasina fa tsy voakasika tamin'izay fisokafana izay aloha ny any Analakely sy ny manodidina fa ho an'ny etsy mamasina zany hoe fa nisokatra tamin'ny ampany ny lalana omaly hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay izay lalana izay no misokatra ary misy fandaminana indray ao anatin'izay isaky ny amin'ny efatrora maraina hatramin'ny 7 alina ihany koa ny lalana no misokatra izany hoe akoatran'ireo zany dia mbola miverina amin'ny mahazatra antsika teo aloha mandra-pahavita tanteraka ny tetikasa tsara mpahafantarina antsika ihany izay ao antsika mpampiasa lalana mivezivezy eny amin'ny toerana iny miresantsika mikasika ny hevitra androany dia ny activité locale izany hoe ny asa eny an-toerana mihitsy fa eo ihany koa ny emploi moa izay hitondrany ireto vahintsika reto fanazavana misy kokoa mialohan'ny tena hoe idirantsika amin'ny antsipiriany mikasika ny emploi moa angamba dia miresantsika ihany mikasika ny activité locale na ny asa izay tena hoe tanterahana eny an-toerana izanareo minadano amaly an'izay fanontany izay ary magasitraka tsara marina trany aloha fa ny atao hoe ino dia asa izy io izay atao ny mponina eny toerana izay tsy ilana traikefa manokana izany hoe ilay izy raha lavaina dia le hoe haute intensité de main d'œuvre ka raha ny tetikasa pia 2 no resantsika dia mila